Ny zavantranga sy ny zavanseho tany Maintirano moa dia lasan'ny mpangalatra niaraka tamin'ireo zanany ny ombin'ny Monseigneur nisy nangalatra alina teny amin'ny évêque Tanambao SPM Maintirano ny renomby miisa roa miaraka amin'ny zanany roa any Monseigneur ao antoerana ka niangaviany izy ireo izay mahita azy mba hampandreny mpitandro ny filaminana na ny fiangonana katolika. Ankinina amin'ny Jesoa Kristy moa izany ombin'ny Monseigneur izany mba Jesoa Kristy no hamerina azy any amin'ny ary ho hita soa mantsara izany omby izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonne vetivety alohan'ny chaîne-ntsika ary asio zay amin'ny vidéo indrindra azadino ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Commune Androka district Ampanihiny no lazaintsika voalohany amin'ny filazana ny zava-misy ato anatin'ny ity vidéo ity. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Vaovaon'ny Kolo TV koa dia zaraiko ampitiavana aminareo satria anisan'ny zavatra misy ao an-tanindrazana ary anisan'ny zavatra izay iainan'ny mpiray tanindrazana ihany koa. Tafakatra 2,000 ny vary iray kapoka ary 330 ny kilony manga azo. Voanemba iray kapoka kosa dia 4,000. Raha araka ity loharanom-baovao ity hatrany moa dia tsy misy fiara mpitondra entana tonga any antoerana noho ny faharatsian'ny lalana ary manararoatra ny mpivarotra sasany ka mampiakatra ny vidin'entana izay mampitarena ny mponina any antoerana. Tamin'ny nilazany ireo ity trangan-javatra misy any antoerana ity moa dia anisan'ny hamarininy izy ireo ihany koa ny hoe mbola tsy hita hatramin'izao ireo lehilahy miisa 3 izay mpanjono an-dranomasina nitondra lakana tamin'ny fotoanan'ny rivodoza Elvis. Avy ao amin'ny fokontany antsakohan'ny roa lahy ary ny iray kosa avy ao Antsokoroky. Na zany na tsy zany anefa dia efa nanaovan'ny ben'ny tanàna Antsoavo ny fikarohana azy ireo. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny Vaovaon'ny Kolo TV koa dia zaraiko aminareo malagasy mpiray tanindrazana amiko satria anisany malagasy mpiray tanindrazana amintsika ihany koa ireo malagasy izay monina amin'ny toerana voalaza io. Fa ity anankiray ity kosa dia resaka fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny FMI. Ny farana ny andro ny 3 febroary 2024 ny fanadihadiana mikasika ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolokolo nataony iraka manokana avy ao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na hoe FMI. Ny iraka tao antoerana no ny farana fa mbola hisy ny tatitra ho avoakany izy ireo amin'ny fiandohan'ny 3 volana farany amin'ny ity taona ity hitondrana ireo torolalana mifanaraka amin'ny zava-misy mety ho an'ny Madagasikara. Raha araka ny fanazavana izay nambarany izy ireo moa dia io fanadihadiana io izay voalaza fa mifanaraka amin'ny andro fahatelon'ny politika ankapobeny fanjakana. Nilaza ihany koa ny teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena fa ankasitrahana ny asa rehetra natao ary manintana hatrany ny hitohizany izany satria mbola maro ny ezaka fanatsarana mila tanterahana raha tsy ilaza fotsiny amin'ireo firosoana hatrany mankany amin'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra. Izany moa ny mikasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny FMI izay ny farana ny andro ny 3 febroary 2024 ny fanadihadiana mikasika ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolokolo nataony iraka manokana. Koa satria voalaza sy voaresaka antsika moa ny mikasika ny zavatra izay nolazaintsika teo ndeha arisika hilaza kely ny mikasika ny boss of the boss ao a Madagasikara ary ny king of the boss ao a Madagasikara tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga filohan'ny golf vaovao. Mamy Niena Ravatomanga no filoha vaovao an'ny federasionna malagasy ny golf
izay manana vina ny hitondra avo kokoa ity taranja ity, indrindra amin'ny sehatra avolenta sy iraisam-pirenena ny tenany. Isan'izany ohatra ny fanapariahana ny filalaovana golf ao a Madagasikara ary ny fampidirana ny FM Golf ao anatin'ny komity olimpika iraisam-pirenena ary ny fananganana sekolin'ny golf. Vaovao tsara moa izany ary vaovao mafaly ny mikasika ilay King of the Boss na hoe Boss of the Boss Mamy Ravatomanga, ilay filohan'ny golf vaovao anisan'ny tena mahafinaritra ary reharehan'ny Madagasikara ihany koa satria ny Boss of the Boss dia hitondra amin'ny sehatra avo kokoa sy ny sehatra avolenta amin'ity resaka golf ity. Fa ny zavantranga tany Fianaratsoa kosa dia tovovavy iray maty irery tao an-tranony. Tovovavy iray 20 taona no hita faty tao an-tranony ny voalohany volana febroary lasa teo tany Igaga Fianaratsoa. Raha ny fanazavana dia mpianatra eny amin'ny université any Fianaratsoa izy ity ary mipetra drery. Raha ny loharanom-baovao izay hita mikasika an'ity tranga izay niseho tany Fianaratsoa ity moa dia ny teo amin'ny manodidina no natsikakitra fa mbola tsy nivohan'ny tranony tamin'ny 12 ora antoandro ka nivohany ireto mpiara-monina antery ny tranony kanjo efa vata mangatsika no hita tao. Rehefa natao ny fizahana dia hita fa sembotry ny charbon no nahafaty azy ary no heverina noho izany fa ny fandrahoan'ny sakafo ny alina tao anatin'ny efitrano mihidy no natonga ny loza na hoe natonga ny fahafatesany ity zazavavy ity. Ity manaraka ity indray dia anisan'ny tsiah kely sy tamberina kely ny tany amin'iny renivohitra faritra Sofia iny, tsy aza moa izany fa Antsy malala, Antsy tsy foko ary Antsy izay tena tiako. Ireto saritantsika ireto moa dia ny sary tamin'ny taona 2024, 5 marsa 2024, fanentanana amin'ny ady amin'ny kolera izay tsy hita tao a Madagasikara moa ireto sary hitantsika ireto. Tamin'izany fotoana izany moa dia fanentanana natao tao amin'ny CG sy EPP Hauteville Antsy izay nankasitraka ny mpiara-miasa rehetra, ministeran'ny fahasalamana, ny fampianarana, ny mpanabe sy ny mpampianatra tao Hauteville Antsy, ny ONG, ny ASOS ary tamin'izany fotoana izany no nilazan'izy ireo ihany koa ny hoe aleo misoroka tsy tozay mitsabo. Ny lasa moa dia tsy fanadino ary aleo asiana tamberina sy tsiah kely mba hamelombelona indray ny malagasy mpiray tanindrazana amiko, indrindra ireo aviany amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny. Hoela velona neny CG Hauteville, hoela velona neny EPP Hauteville Antsy ary mivavaka ho an'ny ankizy aty aoriana mba hazoto hianatra ary azoto hahay taratasy ihany koa. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy moa dia araka ny hiran'ny Rabosa izay manao hoe mahafinaritra foana. Raha vantany vao mahita an'ity ramatoa ity na miteny an'ity ramatoa ity dia hiran'ny Rabosa avy hatrany no milatsaka ato an-tsainay ny hoe mahafinaritra foana raha vao mikasika an'ity ramatoa ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo foana na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo hatrany ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.